Salama daholo latsinaina maraina fa sady miasa zany misy zavatra tiako hazavaina kely mikasika ny commentaire mandalo be dia be koa moa zany ny lena dia fantatra hoe inona ny zavatra nandalo amin'ity hoe raha miatsangy ty le mandeha légionnaire ty zao no tena fandehan'le tantara misy sipa maromaro andro zareo efa lasa influenceuse atao amin'ny Facebook sy Instagram amin'ny fanaovana ino moa zany famoahana sary amin'ny bikini efa tena string ny ino moa zany soutien efa lohan'olo fotsiny sisany mitakona dia style amin'ny yacht, style amin'ny jet privé, style amina hôtel de luxe foana zany be dia be reo sy bagasy manao an'ilay dia araky ny mazatra moa mety tsy fantatry ny olona hoe zany zany olona fa miditra amin'ny fiainan'olona fa tena tsy miditra amin'ilay fiainan'ilay olona sy tiany atao any na no zoophilie izy any na no sadomasochisme izy zany tsy any le problème dia zao raha amiko manokana conviction personnelle ny lazain'ny olona fa miditra amin'ny fiainan'olona fa conviction personnelle dia zao ireo sipa ireo influenceuse ary manana popularité misy ary hoe misy Madagasikara tsy haiko hoe inona moa zany na misy n'le anankiray ery fa tsy pafoy kely nefa dia hoe tsy fantako hoe ino mamisy anazy fa izy mitondratondra le anina ka le olana na zavatra tsy mety amiko dia zao mampaniry ny sipa kely zany lasa ohatrany hoe maniry tianao ohatrany metaony ny sipa kely satria zareo mamoaka sary miaraka amina yacht de luxe jet privé fiainana milay be ino moa zany mandeha hôtely 4 étoiles sy mitohitoy voyage partout dans le monde entier zay ny sary avoakany zay le image véhiculeny dia nefany d'un côté ny sary avoakany sary sexy be daholo ka ny influence nyzay zavatra say amin'ny sipa kely sipa gasy no hitako no en tant que ino moa zany influenceur akoho na hoe lanceur d'alerte no tsy mety amiko zay ataony sompaninina fa maninona tsy maintsy publiana le izy dia izay sy tiavana ka zay valeur zay zany hoe izay sy tiavana le mandehandeha rano rehetrarehetra nefa le olo reo tsy arita mihitsy mba hoe namoaka hoe tay izy ny asa tsy ary nahita mihitsy mba namoaka sara tay izy mianatra fa dia io corps io foana zany no aseho dia hoe joli corps joli cœur dia mitefatiavaka daholo rehetrarehetra fa tsy fantany ny effet ny ambady koa hoe ny sipa kely mpianatra lycée mpianatra mianatra izy nahitady asa izy ohatran'izany nefa mahita an'ireo sipa reo ohatrany mandehandeha fotsiny dia reo sipa reo zany dia ohatrany hoe top modèle ina dikan'izany modèle zany ny modèle ihany koa amin'ny lafitra anankiray dia ohatrany hoe modèle de réussite be zany le izy dia mamoasaky sexy tena mamofady be raha ohatra ka any an-tranony personnel dia tsisy idirako mihitsy le izy fa le izy avoaka aderadera amin'ny Facebook sy Instagram azy reo betsaka mpanaraka be dia iny zany lasa modèle ho any ankizy hoe zay ndray ny atao zay le izy ka misy miteny hoe ianao ino moa zany ohatrany hoe efa harcèlement ny ataonao tsy harcèlement fa anatin'ny collimateur ireo zavatra io satria hitako hoe tsy zany mihitsy ny tokony valeur hivéhiculena amin'ny mamalagasy tamin'ny farany ahy zany miresaka ny ty anankiray izy moa aleo tsy tonona tsy anao nanarana zany androany izy miaraka amin'ny hoe fahaleovan-tena malagasy 26 juin dia izy no représentante izy ny solotena mitazo ny drapeau malagasy dia ny tena tamin'izay fotoana zay zao hoe sao dia mba tokony tsy mety kosa ary ty resipity no ino moa zany ny solotena ny malagasy amin'ny fahaleovan-tenany satria io sipa io tsy manana fitondran-tena am'le ino moa zany am'le sotoavana malagasy le famotinana le fady sy inona koa tsy culture gasy mihitsy zany tsy culture gasy mihitsy zany apiteratera ravimbody sy verderan'omby sy vody zany sy resaka vatana zany tsy culture gasy zany tsy sotoavana gasy zany tsy modèle gasy nizaniza nitabatabatra izy tamin'iny dia avy eo am'izay dia nandeha be olo resaka tomiditra mihitsy tokony dirana inona ny olana tanora izy zay tianaovany vatana mais bien sûr zay tianaovany vatana zay tiany atao nanao zoophilie nanao porno izy nanao sadomasochisme izy bien sûr tsisy derako am'zany tsisy raha raiko an'izany fa raha ohatra iny kosa nitondra ny drapeau malagasy dia kianiko ary be dia be tsy nahazo an'le resaka dia omaly nanao publication ndray
misy be dibe miteny hoe manao vidéo koty le porte-à-potty Dubai, porte-à-potty Dubai, be dibe manao vidéo mba resao le izy mosary mety mampomely olona izy na mba liana koa zao de navaliko an'le izy satria tsy hitako moa zay te ho resahana am'le izy hoan'ny zay tsy mahafantatra le porte-à-potty moa zany de misy le sipa influenceuse le bezeste ambonina yacht privé de luxe sy ny toetoa de kay zareo reo zany invitena milliardaire any Dubai, invitena milliardaire zareo de tonga any mahazo vola be fa zay tiany ina moa zany le milliardaire anaovana azy reo kosa zany iarahan-dralahy reo tsy haiko misy an'izany hoe ino moa zany angerena anaty vava zany revina alika be zany le izy satria milliardaire zareo zay tiany atao ary le sipa koa tia azo vola de manao zay revy tianytindry laha atao zay le porte-à-potty le tenenin'ny olona tany Dubai io mandeha télé le izy hitako amy télé hoe ohatra zao le fandehan'le izy de ina moa zany kian'ny télévision frantsay justy amin'ny ina moa zany YouTube de hoe le sipa misesta be amin'ny yacht privé amina hôtel 5 étoiles plus syndraitrarehtra sy ny revy enjana be any amy désert syndrarehetra nefa derrière an'izany manao zay sitrapondro milliardaire reo mendra la vola zany de anaovany zay tiany atao zay le izy de nantany le olona mba anao vidéo le izy de zany malina anao publication hoe zao reto mba azangatana za angatanareo anaovana vidéo mikasika zany ino moa zany porte-à-potty patati patata zany fa tsika efa manana influenceuse top modèle misolo tenatsika ka antaniany zareo fa zareo ny mpandeha any Dubai matetiky zareo mety manana namana milliardaire izy na mety invité milliardaire. Il y a deux clients arrivés qui sont. D'accord, ok, ça arrive tout de suite. Ils sont à réception. Oui, ça arrive.